Bonjour daholo indray tsika rehetra ny atokantrano eny sy amin'ny toerana rehetra izay notsika ny fampianarana ny tenin'ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Asika zao mampianatra antsika amin'izao fotoana izao zany taona 2024 indray tsika zany izao zany ty fidiran'ny taona zany ty. Voninahitra an'Andriamanitra mbola omeny tombonandro tsika hidirana amin'ny taona vaovao izany. Ary omban'ny fanamasina aneny fiainantsika tsirairay avy. Eo indrindra ny lesontsika farany izay tapitra ny resakantsika mikasika ny fanamasina. Hoe io fanamasina io dia mitondra antsika ho amin'ny marina rehetra. Io fanamasina io dia mpananatra. Io fanamasina io dia mampianatra. Io fanamasina io dia mitondra anao ihany koa, maniraka zany izy io. Manome baiko izy io. Ary hitantsika tamin'ny lesona farany aniny koa dia zao hoe nisy tamin'ny endrika samihafa ihany koa ny fanamasina. Ohatra hoe tamin'ny Jesosy Kristy dia hoe tamin'ny endriky ny voromailala no ny endrika ny nrotsahany tamin'i Jesosy Kristy. Rehefa nirotsaka tamin'ny apôstôly izy dia nisy lela mitarehinafo niseho tamin'ny apôstôly. Zay zany mety miseho amin'ny endrika koa zany niseho ny endrika fanamasina rehefa mirotsaka zany kanefa ny fanontaniana mipetraka dia ity manao hoe mova ny fanamasina zany dia tsy maintsy hoe amin'ny endrika anankiray nisehony. Ohatra hoa zany. Io moa tsy mbola resahantsika io zany izy io anatin'ny lesona amin'ny teny ity satria misy ny olona izay misy fiangonana zany dia milaza manao hoe rehefa mirotsaka io fanamasina io dia manino? Miteny amin'ny teny tsy fantatra. Dia miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo izy dia tsy fantatra ilay zavatra teneniny eo. Alibaba, alibaba. Nalatsiny amin'ny fiteneniny zany tsy fantatra intsony manao hoe polisy sa volera ve. Dia alibaba io sarababa dia oriorior. Dia miteny io daholo tsy fantatra hoe inona ny ray fiangonana ny mpitabo. Hoe zany ve rehefa mirotsaka ny fanamasina. Dia voalitsika eto hoe ahoana ny lazain'ny soratra masina mikasika an'izay zavatra zay zany. Fa alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika araka hivavaka hametraka ny fotoana eo am-pilatanan'Andriamanitra. Hivavaka tsika ary. Jehovah Andriamanitra ray io mankalaza anao zay mideranao ary manome voninahitra anao. Misaotra ray fa mbola nomenao fotoana izay. Ahafahana hiara-hianatra sy handinika ny teninao amin'ity an'ity indray. Eny mbola ao anatin'ny fanahy masina tokoa ny fianarana ny teninao izay ianaranay satria amin'ny alalana fanahy masina no anisiana tombo-kasehanay ary izay ihany koa dia lazaina fa tempolo ny fanahy masina satria rehefa mirotsaka ao anatinay ny fanahy masina dia mitoetra ao anatinay ianao Andriamanitra ray, mitoetra ao anatinay ianao Kristy Jesosy. Satria ianao Jesosy nefa nilaza izany manao hoe ho avy aminareo izaho sy ny ray ary hitoetra ao anatinareo. Amin'ny fahatongavany mpananatra ao anatinay. Raha io mahatonga anay ho tempolo ny fanahy masina. Mba ahafantaranay fa ilay fanahinao marina tokoa no mirotsaka ao anatinay. Dia izany indrindra no ianaranay amin'izao ora sy fotoana izao. Ka sakafo ny fonay sy ny sainay mantaranay ny sitraponao. Mba tsy ampitombolimboelo ny fampianaran-diso izay na ho voafitaka izay. Satria ilay ratsy dia miasa amin'ny fomba rehetra. Eny hisariana ny vahoakanao, tsy ahafantatra ny fahamarinanao. Eny na ny olo-moafida aza dia ho fitahany. Ka ao ka dia fanahinao ny asa ao anatinay, ampianatra ny fahamarinanao mba tsy ahavoafitaka anay. Raha io sakafo ny fonay, sakafo ny sainay mantaranay ny sitraponao. Ary dia mifona aminao ihany koa nefa izahay Tompo satria mpanombo tsy masoihany izahay ary tsy matoky eto anatrehanao. Tsy manana fahamarinana dia kely azy. Ka ninona Andriamanitra ray mety fahotana vitanay teo anatrehanao. Na mety tamin'ny tenenin'ny vavanay, na mety tamin'ny saininay, na mety tamin'ny tsikerana nataonay, na mety tamin'ny fitsarana nataonay, na mety tamin'ny fankahalana nataonay, na mety tamin'ny tsy fitandremana ny didinao na ny lalànao fa nandikana izany. Ny amin'ny teniteny foana izay mbola mivoaka ny vavanay sy fitondran-tena izay mety mbola tsy araka ny sitraponao. Ninona nataonay ihany koa ka mety nahatafotoana ny hafa dia hifonanay aminao zany Andriamanitra ray. Eny mpanombo tsy masoa ihany izay ary tsy matoky ao anatrehanao Andriamanitra ray. Raha izay dia tsy tanteraka kanefa ianao Jesosy ianao no tanteraka. Ianao tsy mba nanota. Ianao no angatahanay hitoetra ao anatinay. Ka mangataka aminao zay Kristy araka ny teninao manambara manao hoe raha ny zanaka no hanafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo.
ka foza Jesosy amin'ny fahotana sy ny fahalemena ary ny tsy fahatanterahana rehetra. Mangataka aminao zay Kristy, diovy amin'ny ranao zay ho afa-pahotana, sasao amin'ny ranao zay ho afa-keloka, ary eoka ny fanahinao hitantana anay ho amin'ny marina rehetra, ary ny marina anafakanay tsy ho andevo. Dia aoka ny fanahinao ray no ampianatra anay ny marina rehetra eto, anokatra ny fonay sy ny sanay mataranay ny sitraponao. Dia raina mandrakizay ny inaranao ray, ankalazaina ny inaranao, mena voninahitra ny ianao. Kaninona fanahin'ilay ratsy hoentina manafika anay amin'ny fampianarana ny teninao, na hoentina manao kitaba ny tokantranonay, na hoentina manakorotana ny ainao manjery zay jerenay ny fampianarana eto, na ny herinaratra, na ny internet, na ny radio, na mety télé. Ninona asany devoly hoentina manafika anakanana ny fampianarana tsy andeha na anakorontanana anay amin'izao fotoana izao. Dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana izany fa levonina noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy, ny anaran'i Jesosy. Lasa ny afo mandevina ny Satana sy ny asany rehetra. Ravy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Jesosy. Levony Satana tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao, na amin'ny tokantrano izay nohona ny fampianarana, na amin'ny lafinina na amin'ny lafinina. Fa levony Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofonan'i Kristy. Dia ray ny naranao ray, kalazay ny naranao, mena voninahitra ny ianao ray hatramin'izao ko mandrakizay. Dia aoka ray ny teninao zay hoenonay amin'ity an'ity, dia hoaina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ka aoka ny teninao Jesosy hitondra fanasitrananao anay amin'ny aretina rehetra ihany koa izay mahazo anay. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, amin'ny anaran'i Jesosy na niratanay izany vavaka izany, dia tao anatrehan'ilay Jehovah tompony maro, dia mitenena ray fa voninkaina izay vahoakanao. Amen. Isaorantsika ny tompo lehibe mbola afaka ny fampivavaka isika, satria zava-dehibe zany hoe miaraka mivavaka izany. Irosarintsika ny lesona zany. Fanontaniana anankiray zany zay apetratsika dia manao hoe ahoana ary no ahafantarana fa nandray ny fanamasina zany ny olona anankiray. Zay zany fanontaniana apetratsika indray. Ahoana no ahafantarana fa hoe nandray ny fanahin'Andriamanitra? Ahoana no hoe mety hoe fanahin'ny devoly koa, satria ny devoly koa nke manana fanahy. Ary rehefa miasa io hitanao reny olona mihetrika tromba reny, na mihetrika andro be reny, olona diran'ny devoly reny. Jereo tsara rehefa misy amin'ny toerana fanandrona moa zany, toerana fanandrona reny, amin'ny toerana fanompontsampy reny, dia miantso le fanahy eo izy. Dia rehefa miantsika le fanahy dia misy ny doboka aponga dia miorakorakora. Mihetsika amin'izay le satria miditra le fanahy zany. Ka ny devoly koa zany manana ny fanahy, fa mba zavatra jerentsika zany dia zao mila fantarina zany hoe ahoana ny fiasan'ny fanahin'Andriamanitra io. Dia ho hitantsika koa hoe ny fiasan'ny fanahin'ny devoly koa rehefa miasa manao ahoana koa ny fiasan'izay zany. Fa ahoana ary no ahafantarana fa nandray ny fanahin'Andriamanitra zany ny vahoakan'Andriamanitra, na hoe ny olona anankiray zany. Dia tsy maintsy miverintsika zany amin'ny lesony hoe ahoana moa no nandraisan'ny apôstôly an'izany fanahin'Andriamanitra zany rehefa nirotsaka tamin'izy ireo ny fanahy masina. Dia ho jerentsika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany zany. Dia zao no tamin'i Jesosy zany rehefa avy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia niseho tamin'ny mpianatra izy nandritra ny 7 andro. Dia amin'ny fotoana izay nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianatra io dia zao ny hafatra izay nafaran'i Kristy zany tamin'ireo mpianatra. Vakitsika ny asan'ny apôstôly toko voalohany 4 sy ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niara-niangona teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy hiala ny Jerosalema, fa hiandry ny teny fikasany ray izay efa renareo tamiko izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Zany hoe rehefa niseho tamin'ny mpianatra zany Jesosy, dia zao alohan'ny hikaran'i Kristy tany an-danitra dia namepetra ny mpianatra izy, aza miala eto Jerosalema ianao, aza mihetsika eto Jerosalema ianareo, mandra-panahy fiainanareo izy dia ny fanahy masina. Fa Jaona ozy izy nanino? Nanao batisa tamin'ny rano, fa ianareo kosa ozy izy dia zao atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Zany hoe amin'ny firotsahan'ny fanahy masina io zany, batisan'ny fanahy masina zany io, firotsahan'ny fanahy masina.
nareo koa sosy dia atao batisa ny fanahymasina rehefa afaka andro vitsivitsy. Dia inona ny famantarana nomeny Jesosy rehefa mirotsaka zany io fanahymasina io? Dia zao nytenen'i Jesosy eo amin'ny 15. Ahoana izy izy? Fa azo hery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahymasina aminareo, ary vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany aparany tany. Zany hoe rehefa mirotsaka zany io fanahymasina io dia manao azo hery ianareo izy izy. Dia io hery io zany hoe fanahymasina zany hery, puissance zany izy io, pouvoir zany izy io. Dia rehefa mahazo hery zany izy dia zao lasa manino? Lasa vavolombelona izy. Vavolombelon'i Jesosy Kristy zany, vavolombelon'Andriamanitra. Any Jerosalema sy eran'ny Jodea sy Samaria ary hatrany aparany tany. Zany hoe hijoro vavolombelona ny amin'ny Kristy zany izy ireo. Satria ny fanainy zany no mampiteny azy ireo. Zany io asa resaka asa fitoriana tingy izy io tsy hoe atao foana andeha hitory a. Na hoe mahita ny olona hoe manasitrana dia andeha mba hanasitrana koa. Fa io fanahy io no hery io no manosika anao zany. Afahanao mitory ny filazantsara. Afahanao manasitrana. Afahanao mandroaka devoly. Dia mbola ho hitantsika moa mikasika an'izay zavatra izay zany. Dia hozy Jesosy hoe aza mihetsiketsika eto Jerosalema ianareo izy, mandra-panafy hery ianareo izy. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa nareo afaka andro vitsivitsy atao batisa amin'ny fanahymasina, ka rehefa mirotsaka io fanahymasina io zany dia azo hery ianareo izy. Dia niandro zany ireo mpianatra, niandro teo Jerosalema zany izy araka ny baikon'i Kristy. Hoe mandra-panafy hery azy. Dia nivondrona tamin'ny toerana anankiray izy ireo. Nivavaka izy ireo. Tonga ny andro Pentekosta, fetin'ny Jiosy zany andro Pentekosta zany. Tamin'ny andro Pentekosta iny dia zao, inona ny zavatra ny trano? Niovitrovotra ny tranon'ny toeran'izy ireo. Nisy rivotra, mahery ny fofofo. Ary nisy lehilahy nitarehin'afo avy any an-danitra. Nisehona ny didina azy ireo. Dia nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahymasina tamin'ny andro Pentekosta izany. Eo amin'ny toko faharoatsika no mahita an'izay zany raha nijeritsika. Vakintsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Ahoana izy izy? Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Ary nisy feo tonga tapaka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika ilay trano ny angonana. Ary nisy lehilahy maro mitarehin'afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary samy feno ny fanahymasina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampiantenenan'ny fanahymasina azy. Tamin'ny fotoana inona no nirotsaka zany ilay fanahymasina? Tamin'ny andro Pentekosta. Fanontaniana mipetraka nefa dia ity manao nahoana ary ny fanahymasina no mbola tsy nomeny tamin'ny Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra? Maninona rehefa tonga tamin'ny andro Pentekosta vao nomena io fanahymasina io? Maninona tamin'ny Jesosy niseho tamin'ny mpianatra iny mbola tsy nomena ilay fanahymasina? Satria Jesosy mihitsy dia niteny manao hoe rehefa miditra any amin'ny voninahitra ao Jesosy Kristy, izay vao maninona? Izay vao omena anareo ny fanahymasina. Satria fampanantenana nomeny raiko izany hozy Jesosy. Fampanantenana nomeny raiko. Ao amin'ilay toko voalohany any ahitantsika an'izay hoe fampanantenana izay. Eo amin'ilay toko voalohany. Eo amin'ny teny andinin'ny fahefatra dia ahoana izy eo amin'ilay andinin'ny fahefatra eo? Ary raha niara-niangana teo aminy Jesosy dia namepetra azy tsy ala ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasany ray izay efarinareo tamiko izy izy. Hiandry ny teny fikasany raiko izay efarinareo tamiko. Io teny fikasany ray zany Andriamanitra zany namehany io fikasana io hoe ampirotsaka ny fanahymasina amin'ny vahoakan'Andriamanitra. Izy io nefa tsy ho tanteraka zany izy io raha tsy maninona tonga any amin'ny voninahiny Jesosy. Zany hoe Jesosy miverina any amin'ny voninahiny zany eo akaikiny ray. Izay vao maninona? Izay vao afaka mirotsaka io fanahymasina io. Izay no mahatonga hoe tamin'i Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra dia mbola tsy nandray ny fanahymasina ny mpianatra. Satria Jesosy mbola teo aminy. Nitsangana tamin'ny maty iny Jesosy niseho tamin'izy ireo 40 andro. Mbola tsy niakatra tany an-danitra Kristy nitsangana tamin'ny maty satria mbola niaraka tamin'ny mpianatra 40 andro.
teto tany dia mbola tsy nomena ny fanamasina fa Jesosy namepetra azy mba tsy aly eo Jerosalema mandra-panafy azy ny fanamasina. Dia raha hitantsika ny zavatra hitantsika teo dia zao hoe rehefa Jesosy namepetra azy iny nany hoe aza miala eto Jerosalema ianareo mandra-panafy iairanareo ny fanamasina dia fantatsika fa aty amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraiky amby folo dia taorinan' Jesosy namepetra n'ireo mpianatra ireo zany hoe andraisan'izy ireo ny fanamasina dia tamin'io andro ihany no nanakarana an' Jesosy zany tany an-danitra. Teo zany Jesosy niakatra tany an-danitra. Ny zavatra nisy anefa dia ty fotoana andro vitsivitsy taty aoriana vao nirotsaka tamin'ny mpianatra io fanamasina io tamin'ny andro Pentekosta. Arak'ilay tenenin' Jesosy hoe niandry izy ireo zany hoe aza mihetsiketsiketsinareo mandra-panafy iairanareo. Dia Jesosy nefa dia niteny raisitsika kely aty amin'ny Jaona toko 7. Ndeha kely tsika ny amin'ny Jaona toko 7. Ao no izy aty amin'ny Jaona toko 7. Zao no voasoratra aty amin'ny Jaona toko 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Vakitsika ny 9:30 ka hatramin'ny 9:30. Zany hoe Jesosy mbola niaraka tamin'ny mpianatra zany io, mbola tsy maty Jesosy io. Jaona toko 7 ny 9:30 sy ny 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy. Izay mino ahy dia isony rano velona miboboika ao an-kibony araka ny voalaza amin'ny soratra masina. Ary ny fanamasina izay efa horaisin'ny mino azy no lazainy tamin'izany. Fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Jesosy dia milaza mihitsy manao hoe izay mino aho izy. Dia zao isy rano velona miboboka ao an-kibony araka ny voalazan'ny soratra masina. Ary ny fanahy izay efa horaisin'ny mino azy no nolazainy tamin'izany. Zany io zany lefa mpanantenana ny tenenin' Jesosy io. Le hoe teny fikasany iray izay omeny. Dia hono izy fa ny fanahy tsy mbola nomena satria Jesosy tsy mbola niditra tamin'ny voninahiny. Amin'ny fotoana inona zany no anomezana n'io fanamasina io. Rehefa miditra ao amin'ny voninahiny zany Kristy no omena io fanamasina io. Zay no mahatonga an' Jesosy miteny manao hoe fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa nareo kosa afaka andro vitsivitsy dia atao batisa amin'ny fanamasina. Araka n'ino? Araka ny teny fikasany iray. Jesosy miteny io nefa mbola izy mbola eo amin'ny mpianatra izy, mbola tsy any amin'ny voninahiny izy. Fa Jesosy rehefa miditra any amin'ny voninahiny zany dia zay amin'izay fotoana zay zany no anomezana an'io fanamasina io. Dia jereo fa aty amin'ny Jaona ihany koa izy toko 4:12 eo akaiky eo ihany. Jaona toko 4:12 dia ny 7:. Raisitsika kely zay. Jaona toko 4:7 7 dia ao koa izy Jesosy eto. Fa izao milaza ny marina aminareo, mahatsara anareo ny fialako. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha mandeha aho dia irako ho aty aminareo izy. Iza moa mpananatra io? Le fanamasina io zany. Dia Jesosy miteny mahatsara anareo ny fialako izy. Fa raha tsy hiala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Zany hoe raha mbola io zany Jesosy dia manao io fanamasina io zany tsy hirotsaka amintsika io. Dia toy izany, fa raha andeha aho dia irako ho aty aminareo. Zany hoe rehefa mandeha any amin'ray rehefa miditra any amin'ny voninahiko dia aniraka ny fanahy io ho aty aminareo. Zay mahatonga hoe ny fanahy tsy mbola nomena satria mbola tsy niditra tao amin'ny voninahiny Kristy. Dia rehefa miditra ao amin'ny voninahiny zany Jesosy no hanomezana an'io fanamasina io. Tamin'ny fotoana inona nefa Jesosy no niditra tao amin'ny voninahiny zany? Dia jerentsika ao amin'ny Apokalipsy toko 5, efa nianarantsika teto izy io. Apokalipsy toko 5, eo amin'ny Apokalipsy toko 5 zany Jesosy niditra tao amin'ny voninahiny zany. Izy niditra teo amin'ny voninahiny, teo amin'ny seza fiandranan'Andriamanitra. Izy le nandray le boky kely. Dia nomen'Andriamanitra azy ny fanamasina rehefa Jesosy niditra ao amin'ny voninahiny. Apokalipsy toko 5 efa nianarantsika teto mikasika anazy io. Dia jerentsika eo ny 9:12 sy ny 12. Fa ahoana ozy izy ireo mponina tany an-danitra? Zany hoe ireo anjely tany an-danitra, ny lolona 420, ny zava-mananaina 4, dia nihika sy nankalaza ary nanome voninahitra an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Satria Jesosy nanina niditra tao amin'ny voninahiny Kristy. Dia zao no teneniny eo amin'ny 9:12 sy ny 12.
vakitsika ny 112 sy ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny olona ary nisany dia alinalina sy arivarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika andray hery sy arena sy fahendrena sy faherezana sy anja sy voninahitra ary saotra. Ny zanak'ondry izy dia zao izay novonoina dia mendrika n'iny andray ny hery sy ny arena sy ny fahendrena sy ny faherezana sy ny aja sy ny voninahitra ary ny saotra. Sy ny aja ny voninahitra ary ny saotra. Jesosy niditra tao amin'ny voninahitra zany. Jesosy naverina tao amin'ny voninahitra indray. Dia rehefa nitsofoka tao amin'ny voninahitra zany Kristy dia nanao nandray an'io fanahy masina io dia naniraka n'io fanahy masina io tamin'ny mpianatra. Jereo fa eo amin'ny 9 no atantsika anazy io, efa eo amin'ny Kristy le fanan'Andriamanitra, izy eo amin'ny voninahitra io zany, dia hitantsika efa eo amin'ny Kristy le fanan'Andriamanitra eo amin'ny 9 dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ahoana izy 9. Ary hitako fa indro teo vony seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra, ary teo voan'ny olona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono, nanana tandroka 7 sy maso 7. Nanana inona io zanak'ondry io? Nanana tandroka 7 sy maso 7. Inona io tandroka 7 sy maso 7 io? Dia ny fanahy 7 n'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Ny fanahy 7 n'Andriamanitra nirahana akany amin'ny tany rehetra. Aiza no misy le fanan'Andriamanitra? Teo amin'ny Kristy. Eo zany izy. Rehefa nomenan'ny Kristy zany le fanahy masina. Kristy zany efa afaka maniraka le fanahy masina amin'izay. Inona le teo amin'ny Kristy? Le tandroka 7 izy sy maso 7 dia le fanahy 7 n'Andriamanitra irana makany amin'ny tany rehetra. Dia amin'ny fotoana inona nefa no nanirana ny fanahy io tamin'ny mpianatra dia fantatsika tsara fa niandry tokoa ireo mpianatra ireo teo Jerosalema, andro vitsivitsy taoriana nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Dia nirahan'i Kristy ho any amin'ny mpianatra amin'izay zany le fanahy masina hoe raha tsy haly eto aminareo izy dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra izy, fa mahatsara anareo ny fialako izy. Amin'izay makany aminareo ny mpananatra. Nafantarana zany fa nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina, Jesosy niditra tao amin'ny voninahiny. Satria raha tsy miditra amin'ny voninahiny Kristy dia tsy mirotsaka io fanahy masina io. Izay fampanantenana no omeny iray. Dia tamin'ny fotoana inona no nidiran'i Jesosy tao amin'ny voninahiny? Tamin'ny fotoana Pentekosta zany. Dia tamin'io Pentekosta io no nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina tamin'ny Pentekosta. Zany hoe Kristy zany tamin'ny andro Pentekosta io niditra tamin'ny voninahiny, satria amin'ny fotoana idiran'i Kristy eo amin'ny voninahiny no anirahany Kristy ny fanahy masina ao amin'ny mpianatra. Dia nirotsaka tamin'ny mpianatra ny fanahy masina. Verenantsika amin'izay leo amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4 teo. Ahoana izy amin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Asan'ny Apôstôly toko 4 andininy voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Dia zao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no tonga ny andro Pentekosta dia teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra, ary nisy feo tonga tapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery ny fofofofo ka nanenika le trano ny angonany. Ary nisy lela maro mitarehin'afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Ary feno ny fanahy masina izy rehetra. Feno ny fanahy masina izy rehetra ka niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Feno ny fanahy masina ozy izy rehetra ary niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenenan'ny fanahy masina azy. Io le tenenin'i Jesosy manao hoe azo hery ianareo amin'ny irotsahan'ny fanahy masina aminareo. Zany hoe rehefa nirotsaka tamin'ny mpianatra zany le fanahy masina, inona ny zavatra nitranga? Feno ny fanahy masina izy ireo. Dia noho ny herin'le fanahy masina miasa ho aminy dia lasa miteny amin'ny fiteny maro samihafa izy. Puissance ange zany, hery ange zany. Ino ny fiteny maro samihafa izay niteneniny izao? Fiteny karazany, zany hoe fitenin'ny olona manerana an'izao tontolo izao zany niteneniny teo. Sady ao no miteny sinoa, ao no miteny anglisy, ao no miteny arabo, ao no miteny grika, ao no miteny
miteny gasy, miteny Burkinabe, miteny Ivoirien, miteny fiteny maro samihafa voateny teo daholo zany. Olona tsy mahay miteny ahoana ny azy miteny zany? Herin'ny fanamasina miteny ao anatiny no afahany manao an'izany. Ary tsy vitan'izay fa tanteraka ihany koa ilay voalaza hoe azo hery ianareo satria nahoana? Ny mpianatra tsy mbola nitory tamin'izay fotoana izay. Jesosy nefa dia niteny hoe amin'ny irotsahan'ny fanamasina amin'ireo dia azo hery ianareo ary ho vavolombeloko ianareo izy izy. Fa vao nirotsaka ny fanamasina iny dia nijoro vavolombelona i Petera. Satria ny zavatra nisy dia ity, ny olona zany izay rehefa tao amin'ny vondrona tao amin'ny toerana anankiray io reto apôstôly reto, nirotsaka tamin'izy ireo ny fanamasina, niovitrovotra hitrehan'ny trano io. Dia rehefa avy eo zareo nefa niteny tamin'ny fiteny maro samihafa amin'izay rehefa avy eo. Nivoaka tao zany zareo. Niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy. Gaga ny olona rehetra manodidina anazy. Satria tamin'ny fotoana io dia iny fotoanan'ny Pentekosta io. Zany fotoanan'ny Pentekosta zany fety lehibe zany eo amin'ny zanak'Israely. Ary ny jiosy rehetra zany miakatra ao Jerosalema daholo manao ny fetin'ny Pentekosta. Na ny diaspora koa raha miakatra zany. Inona moa le diaspora reo? Le jiosy avy any amin'ny hafa firenena zany. Avy any amin'ny toerana Grika, avy any Roma, avy any amin'ny toerana maro samihafa manerana an'izao tontolo izao izay misy azy ireny. Izy ireny nefa dia izao hoe mahay ny fiteny ny fitoerana misy azy any amin'ny toerana izao tontolo izao izay nisy anazy ireny. Ka rehefa nivoaka tao reto apôstôly reto niteny tamin'ny fiteny maro samihafa. Gaga izy hoe reto olona reto ve izy tsy Galileanina? Ka nahoana no ahafahan'izy ireo miteny amin'ny fitenitsika? Na lehibe atsika hozy izy sy nitezaina atsika amin'ny toerana izay nisy atsika. Ahoana? Inona ny hevitra izao zavatra izao? Gaga zany le olona naheno an'izay. Dia ao moa ny sasany zany teny esy olona mamy ireo e, mamy divay ireo. Dia le fanamasina niasa tamin'ny Petera. Tonga dia nampiteny an'i Petera. Nanao hoe tsy mamy zany ireo, tsy mamy zany zahay. Jereo 7:40 izy miteny an'izany. 7:40 ka hatramin'ny 7:20. Zao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. 7:40 ka hatramin'ny 7:20. Toko faharoa 7:40 ka hatramin'ny 7:20. Ary nitsanga ny Petera sy ny iraika ambin'ny folo lahy. Dia nanandram-peo izy ka nanao taminy hoe ry lehilahy jiosy sy izay rehetra monina eto Jerosalema, aoka ho fantatrareo izao ka ino ny teniko. Tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. Zany ora fahatelo zany amin'ny soratra masina dia amin'ny firy zany? Andro amin'ny 7 maraina zany. Andro amin'ny 7 maraina zany. Ny ora voalohany eo amin'ny Baiboly zany manomboka amin'ny 9 maraina. Dia ny ora fahatelo amin'ny 7 maraina. Dia hozy ny apôstôly Petera manao hoe tsy mamo araka ny hevitrareo tsy akory ireo, fa vao ora fahatelo ihany izao ny andro. Fa izao ilay nampilazainy Joelam-paminany. Ary amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra, ary ny zanakareo sy ny zanakareo vavy, zanaka vavinareo aminany, ary ny zatovinareo ahita fahitana, ary ny lay antotrareo hanofy, ary ny mpanompoka na lahy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany, ka dia aminany izy. 9:40 Ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony sy famantarana amin'ny tany ambany, dia raha sy afo sy zavona sy setroka hozy izy. Inona ny zavatra hitantsika teto? Vao ora fahasivy zao izy ry lehilahy jiosy sy nareo rehetra izay tonga eto Jerosalema. Fa izao zavatra hitanareo sy renareo izao dia io ilay voalazan'ny Joelam-paminany. Manao hoe amin'ny andro farany hoy Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko amin'ny nofo rehetra. Ny zanakareo lahy sy ny zanaka vavinareo aminany, ny zatovinareo ahita fahitana, ny lay antotrareo ho an'ny nofo, ny mpanompoko lahy sy na vavy dia andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany, ka dia aminany izy. Io le zavatra nolazainy Joela hozy izy. Fa zao rehefa mirotsaka io fanahy io dia zao aminany ny mpanompoko, ny zatovo ahita fahitana, anofo ny lay antotra. Rehefa mirotsaka zany dia manona
misy fahagagana omen'Andriamanitra, misy famantarana sehon'Andriamanitra avy amin'ny heriny le fanamasina. Ito nge le voalazan'ny joelam-paminany ozy izy ny apôstôly Petera. Io le voalazan'ny joelam-paminany ozy izy. Dia nanomboka teo amin'izay zany Petera satria rehefa niasa tamin'le fanamasina dia nitory tamin'ny fahasahiana zany izy, vokatra n'le fanahy nirotsaka tao aminy. Nitory tamin'ny fahasahiana izy. Dia izy nitory tamin'ny fahasahiana iny dia nilaza izy eo amin'ny 7:30 hoe ito nge le fanahy narotsaka Jesosy ty le nilazainy fa ho arotsany aminay. Eo amin'ny 7:30 izy niteny an'izay. 7:30 toko faharoa 7:30 dia hono izy izy. Ary rehefa vakitsika mihitsy no manomboka amin'ny 7:30 tsy maninona. Satria Petera zany joro vavolombelona ny amin'ny Kristy. Dia zao no namarana zao no tenenan'ny Petera azy aty anivony aty zany manao hoe izany Jesosy zany dia efa natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izahay rehetra ozy izy. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao izy. Izany Jesosy zany ozy izy dia natsangan'Andriamanitra ary vavolombelona zany izahay. Ary rehefa nasandratry ny tanana ankavanan'Andriamanitra izy, zany hoe Jesosy rehefa nitsangana tamin'ny maty iny avy niseho tamin'ny mpianatra dia rehefa avy eo niditra tamin'ny voninahiny nasandrany tanana ankavanan'Andriamanitra dia nahoana? Ary nandray tamin'iray ny fanahy masina izay nokasainy dia efa nampilatsaka izao hitanareo sy renareo izao. Satria Jesosy nasandratr'Andriamanitra iny niditra tao amin'ny voninahiny dia nomen'Andriamanitra azy ny fanahy masina. Dia rehefa nomen'Andriamanitra azy ny fanahy masina naniraka ny fanahy iny izy ho amin'ny mpianatra sy ho amin'izay mino. Dia hozy ny apôstôly Petera manao hoe izao hitanareo sy renareo izao. Io fanahy azy mirotsaka io izy. Nirotsaka zany le fanahy masina. Izao hitanareo sy renareo izao izy. Dia inona ny vokatra n'le fanahy? Ny teny amin'ny teny tsy fantatra le olona. Jereo tsara ny inona zavatra verenantsika leo amin'ny 4 teo amin'ny toko faharoa hono izy 4. Ary samy fen'ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka izay nampitenenan'ny fanahy masina azy. Rehefa fen'ny fanahy masina zany ny mpianatra dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa izy araka izay nampitenen'ny fanahy masina azy. Araka izay nampitenen'ny fanahy masina azy. Dia vakitsika le 5 ka hatramin'ny 9 io le resahako teo io, le gaga ny olona rehetra zany naino an'le izy. Dia hozy izy ary nisy jiosy mpivavaka tsara nitoetra tany Jerosalema avy tany amin'ny firenena samihafa rehetra ambany lanitra. Ary no nire izany feo izany dia niangona ny olona maro ka verihevitra fa samy nare azy ireo niteny tamin'ny fiteny avy izy ireo ary samy nare azy ireo tamin'ny fiteniny avy izy rehetra. Dia talanjona sady gaga izy rehetra ka nanao hoe indreo tsy Galileana va ireo rehetra miteny ireo? Koa ahoana no andrenesantsika amin'ny fitenintsika avy izay nahabe antsika? Dia inona io fitenin zareo izay nahabe azy io? Dia Partianina, Medianina, Elamita ary mponina ny Mesopotamia sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Azia ary Frigia sy Pamfilia sy Egypta sy tany Libia izay manodidina ny Kirena ary vahiny avy any Roma na jiosy na proselita, Kretanina sy Arabo. Koa ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny asa lehibe ataon'Andriamanitra? Satria zareo miteny amin'ny teny tsy fantatra io zany dia mijoro vavolombelona izy ho an'Andriamanitra. Miteny ny asa lehibe n'Andriamanitra ny amin'ny Kristy Jesosy. Ny fanahy no mampiteny ny vavan'izy ireo. Gaga ny olona, ahoana no hainoantsika? Azy ireo ny fitenintsika hozy izy, izay nahalehibe antsika, ny asa lehibe hozy izy ataon'Andriamanitra. Dia eo zany le fanontaniana mipetraka zany dia ty. Satria misy zany fiangonana izay mitony tena ary milaza mihitsy fa hoe ny famantarana hozy izy fa mandray ny fanahy masina ianao. Dia zao ny antokana famantarana fa mandray ny fanahy masina ianao hozy izy dia zao miteny amin'ny fiteny tsy fantatra. Ary maro ny fiangonana izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra io. Dia inona moa le teny tsy fantatra izay ataony zareo zany fa le manao an'le hoe sarababa 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 libalizakalajika wachalajika
teny io tsy fantatra inona ry zany teneniny zany tsy fantatra miteny amin'ny teny tsy fantatra izy fa ny zavatra tsy azon'le olona de ty move hoe teny tsy fantatra ary ny zavatra ny tenen'reto apôstôly reto fa nyteny mazava tsara nge ny teneny andininy faefatra eo ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa ozy izy ireo araka izay nampitenen'ny fanazy zany hoe teny fantatra zany reo teny reo ary teny io en'le olona vahiny avy amin'ny hafa firenena maro samihafa tonga teo Jerosalema fantatra izy ireo tsara ny tenina nge zany teneniny teo zany araka ny teneny teo ny teny averiko tsara le izy teo amin'ny andininy fasivy ny teny tamin'ny fiteny partianina izy ny teny tamin'ny fiteny medianina izy ny teny tamin'ny fiteny elamita izy sy mimponina ny mesopotamia ny teny tamin'ny fiteny mimponina ny jodia izy ny teny tamin'ny fiteny kapadokis ponto sy azy izy ny teny fiteny friji izy ny teny fiteny pamfili izy ny teny fiteny egyptianina izy ny fiteny libianina izy sy ny manodidina ny kirena ny teny fiteny romanina izy ny teny italianina zany na mety ny teny latinina koa zany ny teny jios izy na ny fitenin'ny proselita zany satria ny proselita avy amin'ny hafa firenena ny proselita ny teny tamin'ny fiteny maro samihafa zay fantatra manerana n'izao tontolo izao misy zany izy de fiteny fantatra zany reo fiteny reo fa teo tsy fantatra fa ny fahagagana teto de zao tsy fitenin' zareo galilelianina io satria miteny jios ny galilelianina kanefa lasa mahay miteny fiteny ny fiteny medianina izy lasa mahay miteny fiteny libianina izy lasa mahay fiteny mponina avy any kirena izy mahay fiteny egyptianina izy mahay fiteny arabo izy mahay fiteny avy any Azia izy lasa mahay an'izany zany zareo reto fahagagana nge zany reto fahagagana zany ka nilazana manao hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra ihany no famantarana fanandray ny fanamasina aloha reny fiangonana milaza reny zay ny zavatra tena mahagravy an'le izy sy fitaka an'le izy le olona fiangonana milaza reny manao hoe teny amin'ny teny tsy fantatra ihany no andraisana ny fanamasina de zao voalohany aloha sarababa no ataony teny ava izy zany sarababa zany aloha sarababa mbola tsy nahita fomba asa va izy re zany fiteny zany fiteny any fiainatsita ve zany misarababa nandray fanamasina tsy fantatra inona ny zavatra teneny ny zavatra teneny apôstôly eto ka teny fantatra reto teny fantatra ny zavatra resahana eto fa tsy hoe zavatra tsy fantatra satria mijoro vavolombelona izy ireo ary fantatry ny olona rehetra ny teneny an'izany teny tsy fantatra zany ny zavatra ny teneny ka ianao manao sarababa io na manao libaba io fantatry eo amin'ny fiangonana ve ino zavatra teneninao io mba misy mpandika teny ve zavatra teneninao mbola resahantsika eo miteny an'izany fa de zao ny teny ny zava-mahagaga momba an'Andriamanitra izy ireo ny teny ny zava-mahagaga ny momba an'Andriamanitra izy ireo ka ny filazana zany manao hoe raha eo koa ny filazana satria zay koa zany mbola fihevitra anankiray ihany koa zany de zao hoe milaza ihany koa zareo reo zany manao hoe ny antokana afatarana tena teneny ny antokana ozy izy afatarana fanandray ny fanamasina ny olona anankiray de miteny amin'ny teny tsy fantatra de ny fanontaniana mipetraka de ty inona ny voalazan'ny joelam-paminany teo ny tenen'ny apôstôly Petera zavatra ny tenen'ny apôstôly Petera de zao manao hoe izao izy izy nampilazaina ny joelam-paminany hoe amin'ny andro farany no andatsahako ny fanahy amin'ny nofo rehetra de inona no famantarana rehefa mirotsaka amin'ny nofo rehetra ny fanahy masina io de zao ny teneniny eo amin'ny andininy 7 sy ny 8 ary amin'ny andro farany hoe Andriamanitra no andatsahako ny fanahiko eo amin'ny nofo rehetra ary ny zanakaleo raha sy ny zanakareo vavy aminany ny zatovinareo ahita fahitana ny lahy antitrareo anofy ary ny mpanompoky lahy na ny vavy de andatsahako ny fanahiko amin'izany andro zany dia aminany ino jereo tsara ny zavatra misy rehefa mirotsaka io fanahy masina io misy karazana famantarana hita eto tsy resaka hoe fiteny tsy fantatra ihany zany no famantarana an'izany fanahy masina zany fa rehefa mirotsaka io fanahy masina io de inona ny zavatra teneniny teo aminany ozy izy ny zanakareo lahy sy ny zanakareo vavy inona ihany koa ny teneniny teo ihany koa ahita fahitana anofo izy izy
mahita fahitana anofy mahita change zany maminany zany hoe zany ny zavatra hoe misy famantarana maro samihafa zany hoe rehefa mirotsaka fanamasina io fa ny filazana zany hoe tokana ihany ny famantarana fanandray ny fanamasina de diso zany hoe fiteny amin'ny teny tsy fantatra ihany ny afantarana fanandray ny fanamasina ianao fa rehefa mandray ny fanamasina io de famantarana ao afaka maminany ianao manonofy ianao mahita fahitana ianao ary ny mpianatra ary rehefa nirotsaka taminy fanamasina io de nitory ny teny tamin'ny fahasahina izy jereo tsara nge aty amin'ny asan'ny apôstôly aty toko faefatra jerentsika kely asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fasivy amby roapolo asan'ny apôstôly toko faefatra ny andininy fasivy amby roapolo ka hatramin'ny faraky amby telopolo de zao no vaky ny teny ko ankehitriny tompo zany hoe nivavaka zany ireo mpianatra nangataka hery mba hahafahan'izy ireo mitory le filazantsara andiny fasivy amby roapolo ko ankehitriny tompo jereo ny fandrahonany ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao amin'ny fahasahina rehetra omban'ny anjiranao ny tananao ahasitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao masina andiny faraiky amby telopolo ary rehefa nivavaka izy dia niovitrovotra ny trano izay niangonany dia feno ny fanahy masina izy rehetra ka nitory ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fahasahina nisy zany ny fandrahonana natao tamin'ny apôstôly nisy ny fampitahorana nanakanan'ireo sy niedrina anazy ireo tsy tory an'izany Jesosy zany de nangataka tamin'Andriamanitra izy inona ny fangatahany hoe rehefa miasa ao aminay io fanan'Andriamanitra io rehefa mirotsaka ao aminay io fanan'Andriamanitra de zao mehoery izay andiny fasimreo ko ankehitriny tompo jereo ny fandrahonana ary omeo anay mpanomponao ny mba hitory ny teninao ny fahasahina omeo anay mpanomponao ny mba hahafahanay mitory ny teninao amin'ny fahasahina omban'ny anjinanao ny tananao ahasitrana sy anaovana famantarana sy fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao mba haninjiranao ny tananao ahasitrana zany hoe anaovana fahagagana zany sy famantarana amin'ny anaran'i Jesosy mpanomponao zany hoe io fanamasina io rehefa mirotsaka zany de zao hery zany io fanamasina io puissance io fanamasina io pouvoir io men'Andriamanitra anao andresenao ny tahotra sy ny ovitra manome hery anao io andresenao an'izany ahafahanao mitory ny teny amin'ny fahasahina ary ny zavatra tenen'ny vavanao aza de zao tsy avaminao iny fa ny fanahy no mampiteny ny vavanao fanahy no mametraka ny teny eo am-bavanao io fanahy iny koa satria nangataka io herin'ny fanamasina io zareo mba hery anasitrana anaovana fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy men'Andriamanitra ny apôstôly nge zany hoe zany koa zany mbola vokatry ny fanahy koa fanasitranana fahagagana ary zay nge le nitenena tany amin'ny joelam-paminany le hoe isy famantarana sy fahagagana ozy izy eo amin'le toko faharoa izy de ny andininy eo amin'ny toko faharoa jereo tsara ny andininy fasivy amby folo de ozy izy manao hoe ary nisy fahagagana eny amin'ny lanitra ambony ao sy famantarana ety amin'ny tany ambany misy famantarana sy fahagagana zany ho aseho an'Andriamanitra vokatra n'le fanamasina izy ka ny filazana zany manao hoe tokana ihany ny famantarana ny fanandray ny fanamasina de miteny amin'ny teny tsy fantatra de diso zay satria misy famantarana betsaka vokatra n'io fanahy io rehefa mirotsaka fanahy zany ka ny fanahy no manome azy araka zay sahazany tsiraray avy zany satria puissance io fanamasina io fanandray io miasa io Jesosy nge rehefa niasa jereo tsara inona ny fahagagana tsy nataon'i Jesosy de rehefa mirotsaka amintsika io fanamasina io zany de Jesosy mihitsy ara nylaza manao hoe mbola anao fahagagana mihoatra noho zay nataoko ary anareo izy Kristy fa zay fotsiny le izy hoe nomena araka zay sahaza zany io fanamasina io jerentsika nge aty amin'ny testamenta taloha hitantsika tsara izy io rehefa niasa zany io fanamasina io amin'ny testamenta taloha koa tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra tahaka ny hoe Samsona satria miasa amin'ny endrika miaro samihafa zany io fanamasina io ao ny resaka hoe manasitrana ao ny resaka hoe manao fahagagana ao ny resaka hoe miteny amin'ny teny tsy fantatra ao ny resaka hoe maminany de aty amin'ny testamenta taloha de jerentsika le izy aty amin'ny Samsona rehefa nirotsaka tamin'ny Samsona zany fanamasina zany aty amin'ny mpitsara tsika nijery mpitsara na juge tsara toko 7:10
jerentsika tsara mpitsara toko faefatra ambin'ny folo mpitsara toko faefatra ambin'ny folo dia ny andininy fadimy sy ny fahenina dia ahoana ny fiasan'io fanahy rehefa mirotsaka zany io fanahy masina io zay le teneniko hoe tsy tokana ihany le famantarana fa miseho amin'ny endrika maro samihafa be deaibe mihitsy ny fiasan'le fanahy zany dia andininy faefatra ambin'ny toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fadimy sy ny fahenina dia nidina Samsona sy ny rainy amandrenina ka ny Timna ary no ny tonga tao amin'ny tany mboalobaka tany Timna izy indro nisy liona tanora ny herona taminy dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary ilay liona tanora dia nosamatsamahany ohatra ny fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny tanany ary tsy nambarany tamin'ny rainy na tamin'ny reniny izay efa nataony jereo amin'izany ange ahoana ozy izy teo andininy fahenina nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ary ilay liona tanora no samatsamahany ohatra ny fanasamaka zanakosy nefa tsy nisy na inona teny tanany rehefa nirotsaka fanena tamin'ny liona zany Samsona dia rehefa mifanena tamin'ny liona izy nirotsaka tamin'Andriamanitra nirotsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra ka iny liona nanafika anazy iny ny samatsamahany Samsona ohatra ny fanamasamahana zanakosy zany inge mbola kely malemy zany ohatra ny zavatra malemy nanaovany anazy satria hery misy puissance misy pouvoir enao zao ny azy lioana fa ny enao zao alika masika ataovy eo lohanao marina mihitsy anjiza mba tsy atahotra alika zany le alika be mivovo be maranitra nify manapotra nifiny iny za aloha matahotra alika misy tsy matahotra alika fa misy matahotra voalavo efa mahita voalavo tonga dia miazakazaka misaoty eny ambony latabatra malaky fa ny alika kosa aloha za koa matahotra alika koa aloha enao zao mifanena amin'ny alika masika zany naromotra tantara zany ny azy lioana ty herin'ny fanamasina no afahanao manatrika an'izany zany tsy vitanao amin'ny herinao na nitanjaka ao jerentsika ihany koa amin'ny toko faefatra ambin'ny folo eo ihany satria zay zany no fiasan'ny fanamasina tamin'ny Samsona no men'Andriamanitra hery izy men'Andriamanitra pouvoir izy ahafahany mandresy ny fahavalo tsy mbola nisy nanana hery tahaka amin'ny Samsona zany tena hoe voalaza tao anaty soratra masina hoe nanana hery olona tokana izy mandresy miaramila amina rivony jerentsika nge mikasika an'izay ato aloha izy zany resaka hoe olona 30 no niady tamin'ny Samsona eo amin'ny mpitsara toko faefatra ambin'ny folo dia ny andininy fahasivy ambin'ny folo tsara toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahasivy ambin'ny folo efa hita dia vakina minaran'i Jesosy dia nilatsaka tamin'ny Samsona ny fanahin'i Jehova ka nidina nakany Askelona izy dia namoly 30 lahy tao ary nalay ny fitafian'ireo ka nomeny ho an'izay nilaza ny fampanonona dia nirehitra ny fahatezeran'ny Samsona ka niakatra nakany an-trano indray izy eto indray zany Samsona dia niny rehefa nirotsaka taminy ny fanamasina dia lasa izy nandeha niady tamin'ny Filistina tany Askelona Filistina 30 niady taminy maty ny Samsona olona tokana nge miady amin'ny 30 zany rehefa tonga ny daly reny amin'ny Madagasikara miakatra manao hoe sady mampilaza izy mametraka taratasy izy eo amin'le tanàna zay andalovany ho avy zay anafika ty tanàna ty dia tena tonga tokoa izy 20 izy tonga loza nge zany raha olona loza zany eto nefa 30 olona ray tsy vitany hoe 30 ihany ndresiny fa arivo ndray ahoana indray zany aty amin'ny toko fahadimy ambin'ny folo aty tsara toko fahadimy ambin'ny folo andininy efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo tsara toko fahadimy ambin'ny folo andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahenina ambin'ny folo ary tonga tan'le izy dia nanakora azy ny Filistina ary ny fanahin'i Jehova nilatsaka taminy dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandrany ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana
ary nahita valany ranom-boriky vaovao izy dia naninitra ny tanany nakazy ka iny no namonony arivolahy ary o Samsona 1:20 tamin'ny valany ranom-boriky no nahafatesako ny antotany iray antotany roa tamin'ny valany ranom-boriky no nahafatesako arivolahy zany io masoara danina valany ranom-boriky ty zany le masoara ty masoaranao eto ty fana boriky zany inona lainy inona minony arivolahy ny Filistina nefa manana épée izy manana bouclier izy asa arts martiaux inona ny ampiasainy to nampiasa krafy magaga izy to za tsy haiko to nampiasa jet kundo izy to nampiasa kung fu dragon ao zany ao daholo fa na arts martiaux nampiasainao iny arivolahy maty ianao fa nafahaizana miady zany Andriamanitra koa mameno kapasité io zany fahagagana nge zany mahagaga ny tompo herin'ny fanamasina zany tapitra moa fotoanantsika amin'ny tean'io ity fa mbola hijery famantarana hafa koa tsika zany amin'ny tapany ariva iny inona koa ny karazana famantarana rehefa mirotsaka zany io fanamasina io zany soratsika ny tompo lehibe zay vitantsika indray hivavaka tsika resaotra an'Andriamanitra manasantsika araka hivavaka sika tompo Andriamanitra raha io misaotranao zay fa ny fahasoavanao no nafahana nianatra ny teninao sy nandinika izany ary nitondra ny fampianarana ny teninao ihany koa tamin'ireto vahoakanao raha io sorato am-ponay ny teninao ry ataovy an-tsainay aokaraha io masina izay satria masina ianao areo koa feno fahendrena sy fahalalana aminao izahay ka aoka ny fanahinao hitoetra amin'ny fahafenoanao anatinay hitantananay ho amin'ny marina rehetra dia raina mandrakizay ny anaranao raha io ankalazaina ny anaranao mena voninahitra ianao raha io hatramin'izao koa mandrakizay halleloia halleloia ny anaran'i Jesosy nandratana izany vavaka izany ray teto anatrehanao halleloia amen dia manao velomantsika rehetra indray masirapony tompo izany dia toizantsika indray iny amin'ny tapany ariva babay daholo tsika rehetra Chez ma femme